Efa tsy miafina intsony amin'izao ny ataon'ireo mpanoditra tany eto Antananarivo. Tany maro ihany koa no efa niaran'izay fanotorana izay. Ny olana nefa mitobo ny rano ka tsy misy ivoahany rehefa totorana ny tany. Ny eto Antananarivo izay efa mijaly amin'ny fivoahan-drano. Tsy nijery fotsiny ny mpanolotsaina manokany ben'ny tanàna manoloana izany, fa nanome hevitra ny amin'ny tokony atao. Izy raha teo efa ben'ny tanàna Antananarivo ka manana traikefa amin'ny fitantanana ny tanàna. Nandray fepetra avy hatrany avy eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ka nanome baiko ny hijeren'ireo camion mpanoditra tany ka hiazony izany. Vao milo izany ndraiky fanotorana tany efa nisy tratrandray zany zao tamin'ity herinandro ity. Dia zao misy misandoka le signature satria nanontany andrareo hoe olona avy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo izay chef reo ihany manao azy ka izy ity olona misy niasa teto taloha nitendrena amin'ny alalana décret na reny le PDS reny no manana an'le copie nga na manana an'ilay fitomboka mitovy amin'ilay izy dia ohatran'izay ny fantenila izy raha mahita eny ambony hélicoptère ny rano eto mijaly le olona dia any dia ataon'ny sasany fotsiny ararotiny le olona manam-bola akaiky dia efa diranovana le vahoaka madinika tsy ho ela mody ho avy vahoaka fa tena mampalelo mahazo anareo tsisy miaro mihitsy nareo dia samy manao izay ataony reo le miseho azy manam-bola reo ary mivoaka malagasy tsy maintsy ho arovana ary hiaro azy tamin'iza mera teto Antananarivo misy bassin alefany le rano dia tsy mianaka teo amin'ny tranon'olona fa amin'izao nge ho le rano andrina amin'izao avy orana izao ka lasa ambonin'ny tranon'le olona tsisy mihevitra mihitsy izy ireo tena fantatro mahazo anareo ry vahoaka madinika na vahoaka tena mipetraka any amin'ireny asana ireny nanaovana azy hoe ambany tanàna ty tsy mba ambany tanàna tsy fa ambanin'ny rano satria ataony totofany tany manodidina dia misy ko anatin'le rano le olona voatery tsy maintsy ameny ihany izy mifarana dia tsy foy ny arala izy mampalelo Tsy manana fahazon-dalana hanoditra tany ihany koa ireo manoditra tany amin'izao ireo. Ny mahagaga nefa dia tsy miafina akory izy ireo amin'ny fanotorana na amin'ny andro atoandro aza. Raha ny lalàna nivoaka mantsy hatramin'ny nitondran'ny ben'ny tanàna lalao ravalomanana dia tsy misy mahazo alalana hanoditra tany indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao. Io zany raha ny tena marina misy autorisation avy aty izay vao mahazo manoditra fa raha tsy manana autorisation izy tsy mahazo manao an'izany ary zao zany fotoana fahavaratra dia tsy misy fanatotora tsisy fahazahoan-dalana mihitsy fanatotorana tany aloha hatramin'ny volana avril zay zany efa décret mivoaka tamin'ny naben'ny tanàna ny tena. Efa nisy tamin'ireo camion mpanoditra tany ireo no efa tratra ka nogiazy zany commune urbaine Antananarivo. 5 ny camion tratra ny sabotsy teo ary mbola nampitandrina izay mini manao izany ny commune urbaine Antananarivo fa tsy hisindra fo an'ireo mpanoditra tany ireo. Camion zay tratra aloha zany dia tonga dia forery ary tsy hoavokanay mihitsy zay fa fipetra ny raisina zay dia fa mampitandrina zany zay ho an'ny camion mbola entin'le olona mivezivezy satria ny andro fahavaratra manimba lalana le camion satria mavesatra be dia sady potika ny lalana ny tany voatototra no izany tsy manaiky an'izay intsony ny commune fa tsy maintsy forery daholo na aniza 5 mitratra tamin'ny sabotsy maly efa naheno angamba zareo dia tsisy satsony fa isan'andro zay ny asan'ny ireo polisy communal municipal ireo manara-maso ohatrany hatrany na mifiry camion aloha zao mifantatray aloha ny tratra fa ny manoditra azy le tany inge fantatra hoe tany iza manao eto amin'ity tany ity misy zao eny Kazomanga misy eny amin'ny bypass amin'ny lalana iny Mariamasay iny misy toerana maromaro eny Andramobevava misy eny lalana makany Androso Vavaka iny misy feno iarahana miasa amin'ny apipa ny fijerevany hoe zay nanoditra tany rehetrarehetra tsy maintsy hosokiriny ahafahan'ny rano mandeha zay zany zao fipetra efa iarahana miasa amin'ny apipa zao amin'izao fotoana zao dia hosokirina daholo zay nitotofana le olona zay nanoditra azy no somosikotra an'ilay izy ivoahan'ny rano aloha mba tsy hitohany eto Antananarivo ny rano. Tsara ny mampatsiahy fa avy amin'ny fanotorana tany no antony mampiangana ny rano satria tsy misy ivoahany hanika ny faritra iva no lazibatra amin'ny fiangonan'ny rano eto Antananarivo.